Fahatetezana iray hirosona amin'ny fitoniana mialohan'ny fifidianana ny jinika izay tanterahan'ny FFKM amin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana aprily ho avy izao. Raha ny hevitry ny tale jeneraly ny House of Madagascar, io fihaonan'io raha ny voalazan'ny ho vahaolana hivoahana tanteraka amin'ny krizy miverimberina izay lalovan'ny firenena. Tonga amin'ny kizo atao hoe lanipaka ny firenena amin'ny fahasahiranana amin'ny krizy nandritry ny efataona eo amin'ny fahasahiranana arabola izany, ary misy fiantraikany zany amin'ny fanontana vola. Ka za mieritreritra zany fa ny vahaolana akaiky indrindra dia ny dinika izay ho ataon'ny FFKM, ka tiako mba hiantsona sy hanetanana ny vahoaka malagasy tsy hoe fampihavanana fotsiny dinika izay ho karaka ny FFKM, fa dinika zay ivoahana amin'ny krizy izay nandritry ny miverimberina na krizy siklika nandritry ny fotoana. Zay ny tena zava-dehibe amin'izay dinika ho ataon'ny FFKM, ary mariako manohana eto fa eo amin'ny 201 eo zany ny entité politique sy ny association isan-karazany andray anjara amin'ny dinika izay ho ataon'ny FFKM ivoahantsika amin'ny krizy. Ka dia isorako manokana zany ny FFKM ny amin'ny ny fikarakarana sy nandraisany initiative zava-dehibe zany. Io moa dia tsara ho mariako fa ao anatin'ny tondrotra article 1 io zany, zay zany no zava-dehibe amin'io, tsy mivoaka amin'ny tondrotrika. Ka dia zay no tiako hanazavana amin'ny vahoaka ny malagasy sy ny mpandray anjara fa dia fivoahana ny tena krizy io. Ny resaka fanomanana fifidianana iny tsisy olana fanomanana fifidianana, fa ny zavatra tiako atsipy raha tsy misy ny anisany hoe tetezana anankiray izay ho ataon'ny FFKM hirosotsika amin'ny fifidianana ka mba isin'ny fitoniana dia ho zava-pony zany, satria tsy azo eritreretina raha hoe ho lany ny vola zay nomeny ny vondrona resam-pirenena communauté internationale atsika ka hoe ndeha amerina indray tsika hangataka. Ka eto zany dia alao mba ho tsaratsara fampafanomanana, isy tsara ny fahatoniana mba hirosona amin'izany tena fifidianana zany. Ka dia isorako manokana na ny filoam-piangonana na ny SADC na ny firendehibe manohana ny zao fampihavanana sy ny dinika karakarainy FFKM zao, fa tena zava-dehibe io, ary resaka ankoatran'io dia tsy misy ny amin'ny famahana ny krizy eto Madagasikara.